Le kendo, c'est cet art martial japonais qui se pratique avec un sabre japonais et un pantalon-jupe. Parce que pour pratiquer la discipline, il faut un sabre. Le kendo s'apparente un peu à l'escrime. Et il a ses propres règles, ses propres tenues aussi pour les pratiques. Le kendo est un art martial avant le Japon. Le kendo est un sport de combat. Un sport de combat en Asie. Misy faritra mivatana sady arovana no kendrena. Dia izy faritra izay ny tapidoha antsoina hoe main, ny eo amin'ny tanana antsoina hoe côté, eo amin'ny sisiny tratra antsoina hoe dos, dia eo amin'ny tenda antsoina hoe tsuki. Rehefa manao kendo zany dia misy aloha le fitafy. Dia le fitafy manomboka amin'ny dogi na kendogi, vesta le fitafiana ambony zany dia ny akama pantalon jupe. Dia ny lokon'ny kendo bleu marine zany hoe manga antitra. Dia rehefa petraka zany ny fitafy dia misy ny fiarovana ny protection, dia misy ny casque antsoina hoe main, dia misy ny côté gant, dia misy ny dos na plastron, dia misy koa ny tare karazana ceinture misy pont zany le fitaovam-piadiana, dia ny sabre vita amin'ny bambou antsoina hoe shinai. Le shinai zany dia efa natao tsy handratra sanatria. Le kendo s'illustre dans des compétitions mondiales, Tokyo, Europe, Asie. À Madagascar, la route est encore longue. L'objectif des kendoka est alors de mieux faire connaître la discipline. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia misy ny World Kendo Championship. Dia ny World Kendo Championship manaraka dia any amin'ny Tokyo amin'ny 2027, mai 2027. Dia misy koa ny compétition continentale, misy ny European Kendo Championship, misy koa ny Asian Kendo Championship. Dia fa eto Madagasikara aloha mbola vitsivitsy ny mpikatroka ka mbola tsy mahavita hoe manao hoe championnat national kendo koa. Ny objectif anay voalohany indrindra dia mampahafantatra amin'ny be sy maro ny atao hoe kendo. Tena vitsy dia vitsy no mahafantatra hoe ny atao hoe kendo. Dia manarak'izay dia anentana ny izay olona liana hiditra ho mpikatroka.